Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Voaroaka tamin'ny asa ny tireny mpianakaviana iray ary tsy vitan'izany fa mbola ny sarahan'ilay vadiny ihany koa izy avy eo. Tena mafy tamin-dra vehivavy tokoa izany hoe tsy hanasa nefa izy ihany koa no namelona ilay zanany kely ary tsy nanome fanampiana azy mianaka mihitsy ilay vadiny taloha. Mbola nanankina tanteraka ny fiainany tamin'Andriamanitra nefa ilay renim-pianakaviana ary tsy kivy mihitsy izy ny amin'izany fitondran'Andriamanitra izany. Rehefa nahita izany ilay namany izay tsy mba mpivavaka dia ny tamin'ity renim-pianakaviana hoe fa inona foana kiny mbola iresahana sy hitokisana n'izany Andriamanitra tsy hita maso izany a? Jereo anie ity indrie sady tsy misy asa, ny tsy misy vady, ny tsy misy vola. Tsy aleo ve toay e? Za sady be vola, ny be namana ary be pity. Tsy mila n'izany Andriamanitra izany. Rehefa nandreny tenin'izany namana izany nefa ilay renim-pianakaviana tanora dia namaly azy hoe eny, mety hoe mafy ny miseho eo amin'ny fiainako, vitsy ny namako, saingy manana namana tsy mahafoy sy tsy andao na andatsah dia Andriamanitra izany. Ekeko fa tsy manam-bola ankehitriny, saingy omeny hatrany izay sakafo ampy ho anay mianaka isan'andro. Koa mino aho fa tsy ho ela dia hovalian'Andriamanitra ny vavaka ataoko ary hanome vahaolana ho azy. Dia nomeme azy fatratra ilay namana izay tsy mpivavaka ary lasa nandeha no nanao teny feno fanesoana taminy hoe dia avy elao ary izany Andriamanitra izany no hanome vola sy sakafo anareo e. Herinandro taorian'izay anefa dia injao nisy nandondona tao am-baravaran'ilay renim-pianakaviana ary indro lehilahy iray izay mahafantatra azy tsara nefa tsy mbola fantany mihitsy no hitany teo am-baravarana. Fantatro io lehilahy io tsara mantsy fa tena tsy rariny mihitsy ny nandroana ity renim-pianakaviana ity, kanefa dia olona tena mahay miasa tokoa izany vehivavy izany. Dia nresahan'ilay lehilahy ary ilay renim-pianakaviana ary nomeny asa tsara lavitra noho ny asany teo aloha. Taona maro taty aoriana dia lasa lehibe an'ilay orinasa izay niasany ilay renim-pianakaviana. Ary ankoatr'izay mba fantatrao, nahazo vady izay tena tia azy sy ny zanany tokoa raha vehivavy. Indray andro anefa rehefa nandalo toerana anankiray ity renim-pianakaviana ity dia indro nisy mpangataka ny fanena taminy. Niaohatra ilay renim-pianakaviana ary nandinika kely aloha. Akory ny atairany fa indro ilay namany fahiny izay tena nanan-karembe, mpanefoefo tokoa, ilay naneso azy tamin'ny fahatokiany an'Andriamanitra no indro fa lasa mpangataka teo anoloany. Tsy navelan'ilay renim-pianakaviana teo anefa ity namany fahiny lasa mpangataka fa dia nampiny ary nomeny asa sy fonenana ihany koa. Eny ry mpiaino namako, mety mandalo fahoriana mafy ianao amin'izao fotoana izao. Tsarovo ny tantaran'ity renim-pianakaviana ity. Nahatoky izy, nahatoky fa tena manana namana akaiky, azo antoka indrindra izay tsy mba mandatsa na maneso azy ary fantatra fa tena tia sy manampy azy. Dia tsy iza izany fa ilay Andriamanitra ray ao an-danitra ao izay miaino sy mamaly vavaka ary tsy mba diso na segondra na minitra na ora na andro hamaliana ireny vavaka izay ataontsika ireny. Sady rehefa manome Andriamanitra dia manome izay tsara lavitra noho izay eritreretintsika aza. Noho izany ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary mahatokia azy
fa ataony tanteraka ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rary no anao tahaka ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy ary aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy fa ny mpanao ratsy ho fongorina fa izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Salamo 7:30 andininy 4 ka hatramin'ny 7 sy ny 9. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofaza malaina fatomotrany andro izao. Groupe Dominique. Ianao ry tobotsy no andriko dory arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsaranao. Ianao ry tompoty no andriko dory arotsay amiko ny fanahinao ilaza fatsaranao. Maniry sy mangeta WR zay lay onjany fanantenana ampahitawayani laira nanavutangay sireudia kapuka tamni vatanao aneu ni fitiavanao ampahitawayani lairana vutanai sireudiaka puka tamni vatanao aneu ni fitiavanao maniry sy mangetaet anao raha eo anilanao no mitoetry usambatrao fa ianao tompo no andriko fa ianao tompo no tokiko fa maniry sy
alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao manasanao hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny awr no man'ny kamiotomanina filoalefitry ny awr namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Efa nisy olona nampatsiaro zavatra taminao ve? Satria heverin'izy ireo fa adinonao izany. Sarotra inona ve ho ianao raha ny ankamaroan'izao tontolo izao no nanadino zavatra iray izay nasain'Andriamanitra ho tsarovana? Fantatrao ve fa raha tsaroantsika indray izany dia ho hitantsika ny vahaolan'ny asa tafahoatra sy ny rarin-tsaina ary ireo asa samihafa. Hozaraina aminao anatin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ny momba izany. Salamo Elian no anarako ho anao izay vao izao no manaraka ity fandarana ity. Faly miaraka aminao eto zahay ary manasanao mba hanjoy hatrany isan'andro san'andro ny fiarahantsika mianatra. Dia faly koa mifandray hatrany amin'ireo efa niaraka taminay tito isan'andro san'andro. Inoko fa nandray fitahiana tamin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ianao. Mino an'izany aho. Dia sady manasanao mba hanasa ny namanao mikasika an'ity famelabelarana ity hanaraka an'izany isan'andro ary raha tsy afaka manao an'izany dia mba hiditra amin'ireo roy na trano kala-pifandraisana ahafahanao mahazo maimaim-poana sy mamerimberina miaino izay rehetra efa nianarantsika teto. Ny alasaro ny faminanian'ny baiboly dia famelabelarana mitohy resahana an'ireo faminaniana lehibe ao amin'ny baiboly indrindra fa ny faminaniana apokaliptika. Averina aminao indray ary ireo adresy efa omenanao hatrany hatrany mba hahafahanao mamerina miaino, maka maimaim-poana na koa mandalina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay nianarantsika teto. Ny voalohany dia ao amin'ny awr.org awr.org. Ny faharoa dia ity no anarany feo fanantenana feofanantenana.org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ahitana ireo fahalalana hampitombo ny ara-panahinao hijerenao ny tahirim-pandarana teo aloha. Misy koa ny application ahafahanao mijery an'izany amin'ny findainao. Azonao alaina maimaim-poana ao anaty Play Store na ny Apple Store izany. AWR 360 izay no anarany. AWR 360. Tamin'ilesika farany dia ny anarantsika teto fa ny lalàn'i Jehova dia tsy tontany ela ary manambara ny toetrany. Nosoratan'Andriamanitra ny didy folo mba hananantsika fiainana feno. Tia nozaraina amintsika ny toetrany. Ny tena mahaliana dia anarivo ny lalàna nataon'ny olombelona eto ambonin'ny tany fa noho ny fahendren'Andriamanitra tsy voafetra dia ny fitininy ho folomonja ny lalàny. Hitantsika fa betsaka amin'ireo fehezan-dalàna moderna no mifototra na nalaina avy amin'ny lalàn'Andriamanitra avokoa. Ho gaga venao ray ilazako fa ny iray amin'ireo didy ireo dia efa saika adimy tanteraka. Ny fianarantsika tamin'ny lasa momba ny lalàna no fototry ny loha hevitra resantsika eto amin'ity anio ity. Za sy ny namana Kami niaraka tamin'ireo teknisianina mpakasary eo anivon'ny AWR dia nitsidika tanàna anankiray taty Madagasikara haka horonan-tsary ny dia sarotra nataon'ny ramatoa anankiray izay antsoin'ny olona hoe Maman Sesety eo an-tanàna izy sy ny vadiny. Rehefa avy nianatra mikasika ny loha hevitra izay ho resantsika
ami'tian'io ity izy a dia resy lahatra ary enoko fa ho resy lahatra koa ianao satria tsapan'izy ireo ny mazava-dehibe an'izany mareta fa mbola ho tantaraina aminao zany tantara izany lay tomboka sen'andriamanitra marina lay tomboka sen'andriamanitra marina izay ny loha hevitra izay ho jerentsika akaiky amin'ny tian'io ity fa milohan'izany a dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay irainay izay ny an-danitra mpanjaka ny tontolo rehetra misaotra noho nanomezanao ny teninao hitari-dalana anay amin'ity tontolo maizina ity ho fanilo tsambo ny fiainanay hianatra ny amin'ny tombokase tena izy resahanao ao amin'ny teninao izahay ilainay ny fahazavantsaina avy aminao afantaranay ny marina votosi ny fanahy masina ny mpiaino rehetra izay mangetaeta tia alalan'ny marina tia alalanao bebe kokoa ary raiki-piti bebe kokoa aminao aza amin'ny anaratsoan Jesosy amen fifalianao ny milaza aminao fa ny antony manosika iresaka aminao eto dia tsy misy afa-tsy ny izarany marina ao amin'ny baiboly izay ihany satria nasain'Andriamanitra manao an'izany izay rehetra mahalala an'izany mety ho vaovao aminao ny sasany amin'ireo fahamarinan'ireo tahaka ny nahavaovao azy ireo tamiko tamin'ny voalohany fa manasanao mba tsy ala mampanantenao fa izaran'izany amin'ny fofeny fitiavana amin'ny fahatsoram-po sy amin'ny mpahamarinana satria tsy mikendry afa-tsy ny tombontsoa ho anao zahay fampitoy ny loha hevitra rehetra resantsika eto ary izay no antony anasanantsika mba tsy hanapaka arak'izay azo atao raha sanatria manapaka ianao dia azonao atao ny mahitan'izany ao amin'ireo adresy na roy izay averimberina eto ary eo am'fidirantsika mankany amin'ny loha hevitra sasany ao amin'ny baiboly dia fantatro fa mety handratra ny sasany ny fahamarinana izay mbola tsy reny kanefa fahamarinana ilay izy fa tsy nahazatra azy fotsiny tsy tiako anefa ny hamitake na hitarika anao amin'ny lalandeso alao lazaina ny marina satria tsy resaka politika izy ity na resaka fikambanana fa tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra misy fiteny malaza izay manao hoe ratrao amin'ny fahamarinana aho fa aza lambolamboina amin'ny lainga ratrao amin'ny fahamarinana aho fa aza lambolamboina amin'ny lainga hinoko fa ankafizinao koa zany fotokevitra izany izay dia ny fidy ny ilazany marina aminao satria fantatray fa izany koa ny tena ilainao raisofilahmatra ny ohatra nomeny reponina tao bery efa resahantsika teto rehefa miaino ny fampianarana na haviaizana aviaiza izy ireo inona moa ny filamatr'ireo olona tany bery voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 na ny apôstôly paoly aza nampianatra azy ireo ny tenin'Andriamanitra dia izao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 asan'ny apôstôly 7 amdika teny iombona ny eto Madagasikara no amakitsika azy ao amin'ny baiboly tsara toe-po amampanahy kokoa ireto jiosy ireto no ny tany Tesalonika sady nazoto tokoa nandray ny tenin'Andriamanitra nahoana nytoy no afantarantsika azy nodiniindry zareo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly ka izay dia manasanao mba handray an'izay fotokevitra izay raha vao resaka tenin'Andriamanitra no atao hamarino izay rehetra renao sy vakianao amin'ny boky hamarino ao amin'ny tenin'Andriamanitra mila mahita ny valiteny mazava avy ao amin'ny baiboly mikasika ny marina rehetra isika ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra ho an'ny tenantsika hamaky andiny soratra masina maromaro isika amin'ny tean'io ity ary noho ny fotoana dia ampahany ihany no vakiantsika amin'ny andininy sasany izay lava fa mampirisika anao izay hamaky ny andiny rehetra rehefa mamerina ny lesona izay ny anarantsika tito anisan'ny tanjona kendrentsika ny hamoky ny saintsika amin'ny fahalalana azo antoka misy fototra azo antoka
azy rehetra manavesatra ny saitsika fotsiny misy amin'izy ireny aza tsy fantatsika kory ny natonga azy kanefa dia entitsika eny foana manavesatra ny saitsika manavesatra ny lalantsika makany an-danitra tiako tantaraina aminao ny amin'ny ondry anankiray atao hoe Shrek. Tantara tena niseho tany ivelan'ny tany izy ity ary efa nisy fotoana aza nampalaza azy mihitsy. Nanalavitra ny mpiandry azy variana angamba ny ondry anankiray antsoina hoe Shrek. Dia very nandritra ny 9 taona niafina tany anaty aram-bato tany izy satria matahotra ny bibidia amin'ny alina dia niaina rery-tany fa mba tsy maty. Nandritra n'izany fitokana monina zany dia tsy nitsahatra naniry ny volony dia nioatra ny 720 kilao ny lanjany. Ny lanjany volony fotsiny zay 5 kilao eo ny lanjany volon'ondry amin'ny ankapobeny na eo amin'ny 4 kilao sasany. Enta mavesatra ho an'ny Shrek zany le volony satria lasa avo inenina heny amin'ny tokony ho izy ny lanjany kanefa tsy hitan'izay nanaovana azy fa dia tsy maintsy nety ny teny foana. Ny zavatra tsy fantatry Shrek kanefa dia ity: tsy nitsahatra nitady azy ny tompony. Ka rehefa tonga ny fotoana nahitany azy dia nitapahan'ilay tompony ny volony dia vetivety foana afaka ilay enta mavesatra ho an'ny Shrek izay azony nandritra ny 9 taona. Ao amin'ny Matteo 12:17 ka hatramin'ny 17, Matteo 12:17 ka hatramin'ny 17 dia hoy Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsarana. Ry namako, ndao esorina amin'ny alalan'i Jesosy ny enta mavesatra rehetra tsy ilaina satria manafaka antsika ny fahamarinany ary izy rery no afaka manao an'izany. Meloha nidirantsika amin'ny loha hevitra androany ary dia andao averina ny teny baikotsika. Ahoana ilay izy? Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny Baiboly dia laviko. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy natao asany. Asa raha fantatrao fa manana famantarana na marika manokan'Andriamanitra izay apetany eo amin'ny olony. Mety ho tohina ve ianao raha mahalala fa raha tsy misy an'io marika io ny olona anankiray amin'ny fiverenan'i Jesosy dia tsy afaka miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy? Ary ara-Baiboly zany fahamarinan'izany. Andao fa hojerentsika. Tiako raha hanomboka amin'ny fijerenany boky farany amin'ny Baiboly isika, hanalana sarona ny faminanian'ny andro farany. Ao amin'ny Apokalipsy 7:1-7 no jerentsika. Apokalipsy 7:1-7 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazantany 4, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ara-tandindona ny rivotra dia maneho ady, korontana, fandravana. Eto izany dia misy baiko omen'Andriamanitra. Ny rivotry ny ady farany sy ny fandravana dia tsy azo vahana hoy izy mandra-pahavita ny zava-dehibe anankiray. Inona ilay izy? Eo amin'ny 9. Hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahany masoandro, nanana fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely 4 izay navela ny imba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisina hitombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Ahoana tsara hoe milaza ilay anjely fa tsy havelan'i Jehovah ho tonga ny fandravany eto tany raha tsy efa nandray ny tombo-kase avy aminy ny olony, izany hoe ireo olona nanaiky azy ho andriamaniny sy mpamonjy ny tenany manokana. Atraiza moa izany fitadasiky ny fanapariahana an'ity afatra goavana momba ny tombo-kase na ny marik'Andriamanitra ity. Ao amin'ny Apokalipsy 4:4 no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy 4:4 Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Asa goavana zany. Ny olombelona rehetra atao tany zany
dia tsy maintsy ilazana mazava ny filazantsara mandrakizay ny fahamarinana ary ny olona tsirairay a dia tsy maintsy hanao safidy mazava hiandany amin'ilay Andriamanitra nahary sy namonjy azy na hiandany amin'ny Satana. Ka izay miandany amin'Andriamanitra dia ho asiany an'izay tombo-kase izay, tombo-kase manokana. Amin'ny anaran'ny fahefana izay nomena azy mihitsy no an'rany Jesosy antsika izay saina mitondra an'izany afatra izany maneran-tany. Ary izany no anton'izao famelabelarana izao hoe. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 7:20 sy 7:20. Matio 7:20 sy 7:20. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ko mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ka dia manasa antsika samy miaino sy mandinika tsara. Fa iankina amin'ny safidiny tsirairay izany, fa tsy afaka hiantoko an'izany ho anao ny antoko-pivavahana misy anao na mpitondra fivavahana iza na iza na iza. Ka aoka ho fantarinao ny marina mba hahafahanao manao safidy mazava. Ndahoary ho resahana mikasika ny tombo-kase io hoe izay lazaina koa hoe famantarana na marika. Samy ampiasaina daholo ireo ary mifandimby ny ampiasana an'izany eo amin'ny Baiboly fa zavatra iray ihany anefa ireo. Inona moa ny tombo-kase? Ahoana ny fomba nehoana ny tsara an'izany? Ndeha ho vakiantsika amin'ny voalaza ao amin'ny Efesiana 1:17. Efesiana 1:17. Rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena nareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Tsy piro tsara le hoe rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena nareo, dia ao aminy koa ianareo rehefa mino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany no mametraka n'ilay tombo-kase eo amintsika. Toriana ny teny fahamarinana dia ilay filazantsara mandrakizay amonjena antsika rehefa mino ny olona anankiray, izany hoe manaiky an' Jesosy ho mpamonjy azy amin'ny finoana, dia ny fanahy masina no ametraka ny tombo-kasen'Andriamanitra eo aminy. Ary izany no antony nanamafisany apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 4:7 hoe Efesiana 4:7 aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Eny ho avy tokoa Jesosy hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahotana sy ireo vokany mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Kanefa melohan'izay dia asiana tombo-kase ireo zanany, ireo izay nanaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana. Ao amin'ny Baiboly dia misy sary anohatra anankiroa ilazanany hoe tombo-kase. Voalohany dia fijoroana marina na ny fitakian'Andriamanitra. Zay ny voalohany, fijoroana amin'ny marina na ny fitakian'Andriamanitra. Ny faharoa, ny tombo-kase dia fanaporofona ny fananan'Andriamanitra. Fa meno ireo hevin-droa ireo, rehefa mijoro amin'ny marina takian'Andriamanitra ianao dia ahazo tombo-kase. Anaporofona fa fananana ianao. Taloha ny tombo-kase dia nampiasaina hanamarika fananana na koa hanamarinana ny tetikasa anankiray ary hanehoana fa tena izy ny zavatra anankiray. Ny tombo-kasen'Andriamanitra izay apetrany eo amin'ny andro ny mpanaraka azy marina dia manondro ny mahafananany azy ireo. Maneho izany fa tena mpanaradian'i Jesosy marina ireo olona izay omenany izany tombo-kase izany. Ary tsarovy hatrany fa tsy miankina amin'ny atoko-ponoana misy anao izany hoe za amin'ny atoko tahaka an'izao ka tsy maintsy asiana tombo-kase, tsia. Fa miankina amin'ny safidiny tsirairay andray ny fahamarinana madidio avy amin'Andriamanitra na tsia. Ny fametrahana ny tombo-kasen'Andriamanitra amin'ny andrina dia midika fa izay nametrahana an'izany dia nanolo tena tanteraka ho azy sy manaraka ny fitsipiky ny fanjakany. Fa tsy sanatria olona manaraka fomba fanao na fombafomba-pivavahana ivelany fotsiny na fisehosehoana akory. Ahoana hoy Jesosy eo Matio 7:20. Matio 7:20. Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy.
tsy ny endry ny velany fa ny voa ny vokany. Inona moa no tiany ho tenenina amin'izany? Ny ataontsika mihitsy no maneho hoe aniza isika ary miankohaka amin'iza, mivavaka amin'iza. Asa na efa nahita tombo-kase ianao, inoko fa efa nahita ianao na tampon. Inavy moa ireo zavatra telo hita ao amin'ny fanomboan-kase ara-dalàna ary hitantsika mbola ampiasaina hatramin'izao amin'ny tombo-kase mpanjakana, satria izany dia ampiasaina mpiavaka amin'ny fomba ofisialy ny lalam-panjakana sy hanomezana fahefana ny taratasy ara-dalàna rehetra. Sa tsy izany? Mario tsara fa raha tiana hanan-kery ilay tombo-kase dia tsy maintsy misy an'reto zavatra anankitelo reto. Voalohany, ny anaran'ilay mpanome lalàna na ny anaran'ny tompon'andraikitra ray amin'izay. Ary faharoa, ny andraikiny, ohatra hoe filoha, praiminisitra, taleparitra sy ny sisa. Ary farany, ny faritra iadidiny. Inavy hoe ny anarany raha mpanome lalàna izy na manana andraikitra manokana izy. Zay ny voalohany, dia ny andraikiny mihitsy tsy maintsy hita eo. Ary farany, ny faritra iadidiny. Ka rehefa nanome ireo didiny 10 ireo Andriamanitra dia azo antoka fa tsy maintsy misy tombo-kase ao anatiny ao hampanan-kery azy. Inona ary ny tombo-kasen'i Jehova ao amin'ireo lalàny masina miisa 10 efa nianarantsika teto? Ndeha ho jerentsika indray izany ao amin'ny Eksodosy 20:1-5 satria ao no ahitana an'ilay tombo-kase. Eksodosy 20:1-5 Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Enemana no iasanao sy hanaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Ka tiako nilaza aminao fa ny didy 4 no tombo-kasen'Andriamanitra ao amin'ny didy 10. Inona no antony ho ianao? Satria hita miaraka ao anatiny ao ny anaran'Andriamanitra izay nitsipihany mazava mihitsy hoe Jehovah Andriamanitra ao. Hitao koa ny asany na ny andraikiny. Inona ny asany na ny andraikiny? Mpamorona, satria izy namorona antsika zao rehetra zao. Ary fahatelo dia hitao ny faritra iadidiny, ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Ny didy 4 zany dia milaza amin'ny fiteny tsy mety diso ny fahefana izay miazona ny didy 10, dia ny fahefan'ny mpamorona antsika sy ny fitondram-panjakana. Mazava mivolaza ao amin'ny Apokalipsy 4:1. Apokalipsy 4:1. Ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Satria nahoana toizantsika mivaky teny fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao na nisy sy nahary azy. Dia rariny ene zany ny ankofantsika aminy, hivavahantsika aminy. Dia izao koa voalaza ao amin'ny Apokalipsy 5:5. Apokalipsy 5:5. Ianao no mendrika fa voavono ianao ary ny rahanao no nanavotanao ho an'Andriamanitra. Inona zany ny fahefan'Andriamanitra ahafahany miteny amintsika mba hivavaka aminy? Satria izy no mpamorona antsika. Ary inona no nomeny ho famantarana ny olony? Araka ny efa nivakintsika teo mazava tsara dia ny tombo-kase izay marika ny herin'ny famoronany sy ny fanavotany apetrany eo amintsika. Aleo izy no ilaza amintsika ao amin'ny Eksodosy 1:3, 5:12 sy ny 7. Eksodosy 1:3, 5:12 sy ny 7. Hoy Andriamanitra, ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay zany. Zany no atao hoe teny fikasana mitohy, mandrakizay le izy. Dia toizantsika le vaky teny famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay zany. Ny sabata andresahana eto fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Dia izao koa mivakitsika ao amin'ny Ezekiela 12:12, Ezekiela 12:12, ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy ho aminy, ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izao Jehovah ny manamasina azy. Hitantsika amin'izany fa ny sabata mihitsy no nataon'Andriamanitra ho famantarana fa azy ianao
ary izy no manamasina anao. Andriamanitra tenany no nanao ny sabata ho famantarana ny heriny mamorona sy manavitra. Satria rehefa noforonina isika ka nanota dia navotany. Ka raha manaiky ny teny Jehova zany manao hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, dia maneho ny fanekeko azy ho mpamorona sy mpanavitra. Tsotra tahaka an'izany ny fahamarinana. Aiza moa no lazain'ilay anjely lehibe ao amin'ny Apokalipsy 7 fa ametrahana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ndeo ho fantaritsika izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7. Aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisina ny tombo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamanitsika. Aiza hoe eo amin'ny andrina zany. Tombo-kase arabaky teny apetraka eo amin'ny andrina ve zany izy ity. Zao ndray mivakitsika eo amin'ny Romanina 7:5. Romanina 7:5. Misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko fa ny lalàna ota kosa amin'ny nofoko. Mankatoy ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko. Ry namana, maneho ny saina ny andrina zay seza fiandriana ny ati-do. Ny mampiavaka antsika amin'ny zavaboary hafa rehetra dia ny fahaizana misafidy sy mamantatra ny marina sy ny diso, zany hoe ny fitondrantenantsika izay ny ati-do no mitondra azy. Ny faritra tokana eo amin'ny ati-do izay mifeny fahaiza-manavaka dia ny andrina na ny antsoina hoe cortex préfrontal. Cortex préfrontal. Io faritra io no mandrindra ny fanatanterahana asa tao. Ary dia io koa ny foibe ny fieritreretana, ny fisainana, ny fahaizana mitsara zavatra, ny fitondrantena ary ny fihetseham-po. Zany hoe ilay faritry ny ati-do mifanitsy amin'ilay andrina io ao anatin'ny andrina. Inona moa zany ny teny voalohany hitantsika ao amin'ny dity 4? Inona ny hitantsika voalohany eo? Mahatsiarova. Sa tsy zany? Mahatsiarova. Aiza moa no ahafana manao an'izany asa fitadidiana zany? Ao amin'ny ati-do. Ka tena zava-dehibe saropady arak'izany ny ati-do ao anatin'ny andrina, ary zany ho ilazan'ny tompo amintsika fa io no ivo ny fiankofana. Ny fahafahana mahalala sy mahatakajavatra ary manao safidy dia avy amin'io fatry ny ati-do io ihany koa, le ao anatin'ny andrina. Raha mitandrina ny sabatan'i Jehova zany ianao, dia ho voaisy marika na famantarana ny sainao izay aseho amin'ny teny hoe andrina eto, fa tsy ny tapikandrina rabaky teny eto ivelany eto akory. Fomba entin'Andriamanitra ametrahana ao an-tsaintsika mandrakarivo zany, fa izy ny mpamorona sy mpamonjy atsika. Manasa anao mba heritreritrany amin'izany. Zava-dehibe zany satria araka ny efa nivakitsika teo aloha dia nahazo baiky mihitsy ilay anjely hanakana ny atezeran'ny Satana, tsy ho afaka miatra mandra-pandray ny olon'Andriamanitra io marika io. Ilayntsika mihitsy zany io marika io, ary famondrapo lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Zany no mitranga amin'izao fotoana izao. Mianatra mikasika ny sabata ny baiboly ny olona, ary tapa-kevitra naiky an'izany sy hiaina ny toe-tsaina ny fanaraka amin'izany. Oviana ny namoronan'Andriamanitra ny sabata sy nametrahany an'izany ary. Zao ny voalaza amin'ny Genesis 2:1-5. Genesis 2:1-5. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, dia nitsahatra tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony, ary Andriamanitra nitany andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronony tamin'ny nanaovany azy, dia hamafisiny indray eo amin'ny 4 hoe tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Taoriana ny enina andro ny famoronana zany dia nataon'Andriamanitra ho sabata ny andro 7 na sabotsy. Raha mijery diksionera ianao dia hita an'izay fa sabata no sabotsy. Ary tsara ny anamafisana fa tsy misy atoko-ponoana na fikambanana na firenena tompon'izany sabata izany, satria mazava ny voalaza ao amin'ny Exodosy 20:10. Exodosy 20:10 hoe
ny andro fafito dia sabatany Jehovah Andriamanitra ao. Tsy any jiosy, tsy any sabatista, tsy any antokoina na tokoinina, fa sabatany Jehovah io, tsisy afaka miambo ho tompony io. Mbola tsy teraka Abrahama izay raiben'ny jiosy sy ny arabo dia efa napetrak'Andriamanitra ary notonony fa azy mihitsy ny sabata. Andriamanitra dia nanao ny sabata andro fafito ho 420 ora na andro anankiray. Dia nifaritany ara-potoana izany ifandraisany manokana amin'ny zanany rehetra mihoatra noho ny isan'andro. Isika mifandray amin'ny foana isan'andro, fa mihoatra noho ny isan'andro dia manokana andro ray mihitsy. Ary izany no nataony dia hampivelarana ny fisakaizana mafana aminy sy amintsika. Tahaka ny fanambadiana ihany io ilaina ny manokana fotoana matetika irahan'ny mpivady manokana, dia tahaka an'izany koa le fifandraisana manokana ety dia ety amin'Andriamanitra no tian'Andriamanitra hisy eo amintsika sy izy. Ary izany iny tsy ambaratelo ny fahazonany fiainana mandrakizay Jesosy mihitsy no niteny an'izany eo amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17 irahantsika mamaky, ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ny hevitry ny hoe mahafantatra eto amin'ny kolotsaina nandikana ny Baiboly any Antsinanana teo anivon'ny Jiosy dia izao no heviny: mifandray am-po manokana. Zay no hevitry ny hoe mahafantatra eto, midika fifandraisana am-po manokana amin'ilay fantatrao, fa tsy fahalalana ra-tsaina fotsiny tahaka ny any amin'ny tandrefana. Ka azagaga isika raha halany dia volo ny fahamarinan'ny sabata, satria tomboka se manamarina ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mampifandray atsika amin'ny akaiky dia akaiky, ary fantatra Satana fa tsy ho voavonjy ianao raha tsy manana fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra sy tia azy, ilay namorona sy namonjy ianao. Ary antony nametrahan'Andriamanitra ny sabata izany, mba hikolokoloana an'izay fifandraisana ety manokana izay noho ny amin'ny andro hafa rehetra. Ny fifandraisana rehetra dia miorona eo amin'ny tontolo-kevitry ny fotoana ry havana, sa tsy izay? Mila manokana fotoana akoatry ny isan'andro hifandraisana amin'Andriamanitra isika, ary izy mihitsy no nametraka an'izany. Ilaina ny asa, tafiditra ao anatin'ny didifolo ny hoe enemana no iasanao. Fa ny olana dia izao, raha tsy ampy fitsaharana fialan-tsasatra isika dia hitondra olana ao antsika izany. Hiteraka hary ra-tsaina ary izay indray nkendreny devoly, dia lasa tsy hanana fotoana hifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Ka fahendrena avy amin'Andriamanitra mihitsy izay faratampony amin'ny fahalalana ny nanokana ny andro anankiray hitsaharantsika, hifandraisana manokana amin'ny fotsiny, hifandraisantsika samyntsika koa amin'ny andro anankiray voafaritra tsara. Dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe nahoana moa Andriamanitra no nifidy fotoana ampifantohana ny saintsika aminy amin'ny andro anankiray voatokana. Noforonony mba hifanerasera amintsika, ary mila fotoana izany dia natao lalàna mihitsy mba tsy ovaova. Toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny nandritry ny 330 taona sy tapany zanany lahy niaraka tamintsika mivantana teto tany, dia maty ny solo antsika, nitsangana tamin'ny maty, dia niakatra ny an-danitra, manomana fitoerana ao antsika. Tsy misy zavatra manandanja kokoa noho ny fiarahana mandany fotoana. Zany natonga an'Andriamanitra nidina dia nanokana andro anankiray isan-kerinandro, tsy hanaovana ninninina afa-tsy izay fifandraisana manokana amin'izay, sy ny fifandraisana amintsika rehetra izay nanaiky azo ho mpamonjy. Misy zavatra telo natonga ny andro fafito hiavaka. Fakitsika izany eo amin'ny Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Zay ny voalohany. Dia nytoyny dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Zay ny faharoa dia nitahian'Andriamanitra sy noamasiny ny andro fafito. Zay ny fahatelo. Vitany dia nitsahatra izy dia notahiny sy noamasiny ny andro fafito. Ny hevitry ny hoe noamasinina dia izao voatokana hiavaka amin'ny rehetra.
ka io 420 arabaky teny io dia nataon'Andriamanitra ny voary rehetra ho masina na voatokana hatrany ampendohan'ny fotoana mihitsy izy mihitsy nametraka an'izay. Saingy kely anety ohatra tsotra omeko anao ty olona firy ny ilaina raha anao fifanekena na fifanarahana anakoroa azo ny anankiray amin'izy ireo atao ve ny manova ny fifanarahana? Tsia dia takizany koa azo atao ve ny manova ny fifanekena amin'Andriamanitra raha tsy nahazo ny fanekena ny fankatoavany? Akasary any ohatra isika ary ny teny hoe manamasina na hoe manokana dia samy ampiasaina amin'ny sabata sy ny fanambadiana sa tsy zany? Rehefa misy vehivavy anankiray atokana na hamasinina ho an'ny lehilahy anankiray dia alaivo sary an-tsaina ny fankalazana fanambadiana olona anankiroa. Mientanentana ny mpampakatra fa hampakatra ny vehivavy anankiray tsara tarehy ho vadiny. Manana rahavavy enina nefa ilay vehivavy izay ho ampakarina dia aorianany lanonana dia miandry ao anaty fiara ra-lehilahy maika anao vola tantely. Tampoka teo anefa dia nyvoain'ny anankiray tamin'ny rahavavin'ilay vehivavy ny varavarany fiara natao hitondra azy mivady dia indro izy misisika mipetraka akaikin'ra-lehilahy sady miteny hoe andao andeha aloha sika ny miaraka. Ho taitra le lehilahy mijery an'ilay vehivavy ary namaly hoe tsy ianao no nyvadiako fa ny rahavavinao. Dia hoy ilay vehivavy hoe inona mahasamihafa an'izany? Iray aminay fitovavy ihany anie ahy e. Misy fahasamihafany ve zany aminao sa tsia? Eny, indrindra ho an'ireo mpivady iray ihany no hamasinina ho an'ilay lehilahy, iray ihany no ny fidiana, vehivavy iray no natokany mpampakatra ho azy. Ny hevitra izany dia izao, tsy mitovy akory izy fitovavy ho an'ilay lehilahy. Dia takan'izany koa e, tsy ny foronina hitovy amin'ny andro 7 ny andro hafa rehetra enina. Ry mpiara-mianatra amiko, tsy mandresy lahatra anao anaraka tokom-pinoana no antony ianarantsika eto, fa ny atonga anao alalan'ny marina ara-baiboly. Afaka nanome pirofo ara-tsiansa sy ny sisa isika, saingy efa nifidy isika mba ho ny baiboly ihany no hampianatra antsika. Araka ny efa nilazain'i Jesosy mazava tsara ao amin'ny Jaona 17:17. Ny Jaona 17:17 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, io tenin'Andriamanitra io ihany ny fahamarinana, io rery no sedra azo antoka raha te alalan'ny marina isika. Efa niarahantsika nianatra teto ary voasoratra mazava ao amin'ny Apokalipsy 4:20 fa tsy maintsy lazaina amin'ny olona rehetra manerana ny tany filazantsara mandrakizay averina ihany izay, satria tonga ny andro fitsaran'Andriamanitra. Ary tsy misy olombelona na antokom-pinoana na iza afaka misolo tena sy ianao eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra ry havana. Samy ho tsaraina misafidy ny tsirairay. Ka ilaiko izany ilainao ny mahalala sy manana faharesen-dahatra manokana mikasika ny marina rehetra. Dia averina indray, hanterina indray, aza matoky izay rehetra resahana aminao eto fotsiny fa hamarino tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mbola toizantsika manaraka ny fiarahana mianatra mikasika ny tombo-kasen'Andriamanitra ary fantoka amin'ireo fanontaniana tena fametraky ny mpiaino maro mikasika an'izany ny famelabelarana ho ataontsika eto. Fa milohan'ny hamaranantsika azy ambavaka dia tiako ny tantara fijoroan'ny vavolombelona anankiray aminao. Ny dadabeko no ny tantara azy te. Ny vadiny dia sage-femme mandeha amin'ny toerana rehetra izay andefasan'ny fanjakana azy manerana ny Madagasikara. Tany Betroka ry zareo indray nandeha ary elaela mihitsy nipetrahan tao Betroka dia nividy tanimbary tao izy. Namboly vary zany izy. Namely mafy ny valala tamin'izany ary tahaka ny fantatr'ireo valala ireo mihitsy hoe vokatra ny vary dia ho avintsika. Rehefa tonga tahaka an'izany ny valala dia mivoaka daholo ny olona rehetra manao ny fombafomba fanaony mba hanakanana ny valala tsy hinana an'ireo variny dia samy miaro ny tanimbariny. Andro sabotsy na sabata nefa tamin'izay dia nifidy ry zareo ny tsy handeha ho any an-tanimbary miaraka amin'ny olona fa nijanona tao an-trano nivavaka. Rehefa avy niakatra avy tany an-tsahantany ny olona niezaka namony valala
dia nandondona ny tangorona teo amin'ny tranony bebe sy dadabeanay. Ome ody valala zahay fa ny tanimbarinareo a tsy nisy ny ambina kanefa dia ohatry ny fefena, tsisy ny kitiany valala na kely aza. Dia tamin'izay fotoan'izay moa no namoahan'izy ireo ny baiboly. Itia ny ody valalanay. Dia betsaka ireo olona nanaiky hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo ary natonga ny zareo nanangana fiangonana tao Betroka mihitsy taorianan'izay. Ry mpiara-mianatra amiko, manasanao mba handray ny marik'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anio. Aza mangatakandro, aza siana fisalasalana na kely aza fa fitahianao anao zany. Takizay voalaza ao amin'ny Isaia 8:17-17. Azonao andramana izany ary tiako nitondram-bavaka izany fanapa-kevitra raisinao zany. Ndia araka hivavaka isika ary. Rainay izay ny an-danitro, misaotranao zahay tamin'ny nanomezanao anay fahalalana mazava mikasika anay tombo-kasehina ny sabata izay anao kanefa nomenao anay mba handraisanay ireo fitahiana manokana avy amin'izany. Tianao apetraka eo aminay zany, tianao afantsika ao amin'ny sainay mba ahafantaranao fa zanakao zahay. Misaotranao satria tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ianao fa ankehitriny dia mitonanay ianao mba hankatoanao amin'izay fantatray. Ome hery zahay ahafahanay manaraka ny sitraponao ary vao ireo olana rehetra mety ho sakana tsy ahafahanay manao an'izany. Amin'ny anaran-tsoan Jesosy, ilay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'reto adresy manaraka reto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Misaotranao nahatratra amin'ny farany niaraka nianatra ny tenin'Andriamanitra taminay teto. Tombotsoa lehibe zany, tsy mahafaty antoka mihitsy. Manantena ny ho tafahoana aminao eto indray zany amin'ny fotoanantsika manaraka, ka dia manao mandrapitafa vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Vidio ny marina ka aza mity. Tarika nosy ninonino natao ny asantsika rehetrety asaramba fantatrao fa hoentino tsarainary ny filibana iainana kandavanao ny tompoty no efanosainina ray andro eo izy valiny hoentino tsarainy anao hifanatija
awr izay ilay onjany fanantenana izay rehetra oampo ary ny fisainanao mivelatra miny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay haokatsiwa dinonao fa takino tsisy pentina hoentino tsaray nyanao e hifanatrijaminiray handray ny valin'izay nataona ka hoaze hoentino tsarany anao e hifanatrijaminiray handray ny valiny nataona Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.